Chef de mission diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux, partenaires techniques et financiers, ianareo mpiara-miasa ato amin'ny primature, ianareo namana mpanao gazety, ianareo rehetra olo manan-kajana saina, tompo lazy tompo vavy, honorables invités. Ampifaliana tokoa no iarabako anareo rehetra tonga soa eto amin'ny lapan'ny mpanjakana eto Mahazoarivo. Arabaina manokana ianao Andriamatoa Prime Ministre ary mbola mamerina sy manantitra ny firarian-tsoa amin'izao nahavoatendry anao hitantana ny gouvernemanta voalohan'ny Repoblika fahaefatra izao. Vita ny fifidianana tamin'ny 20 Desambra 2024. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 15 Janoary 2024 ny filohan'ny Repoblika izay hitondra ny firenena amin'izao Repoblika fahaefatra izao. Tafajoro koa ny anteny miaram-pirenena mangetaheta fampandrosoana aingana sy maharitra ny vahoaka malagasy. Voatendry izao ny Prime Ministre vaovao. Efa ela loatra no ny andrasan'ny vahoaka malagasy, koa izay indrindra no nanapahako-hevitra tsy hamonjy ny fivoriana tampony mikasika ny fitantanana ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana tany Mexico mba tsy hisian'ny fotoana very amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena. Efa nivonina amin'ny famindram-pahefana hatramin'ny volana Janoary ny gouvernemanta izay nitarivo